Aminao indray Jesosy androany hoe tena resy lahatra raha lasiana bavo hoe anatin'ity roa volana farany ity niezaka nanao zay vitanao ianao nampidirinao daholo ny olo-pantatra nandeha tany amin'ny olona ohatra mahitahita ianao karoka vahaolana maro isan-karazany fa misy olana tsy mivaha mihitsy fa zay olana tsy voavahanao hidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ity 2 mois farany ity eno itsara hiditra tsehatra eo amin'ny lafim-piainanao rehetra izy amin'ity 2 mois ity amen na ve sady mampahery azy ianao no engaongao tsara mihitsy amin'ny tanana hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ity 2 mois farany ity hoe amin'ity 2 volana farany ity zay mino manaova amen na mafy tanteraka aminao aneza amin'ny faminaniana zany alleluia aza leo mivavaka zany amen na satsy amen mampirisika anao fotsiny aho hoe aza reraka atao vita ny tompo mandrapatonga amin'ny farany taona fa ianao tsy manky mihitsy mifahatongavanao eto alleluia Andriamanitra dia mamaly soa mba toy izy mafy azafady zay mahazoto fo misy occasion miazakaza raha sitrapony tompo amin'ity novembre ity mety any amin'ny farapara novembre any raha sitrapon'Andriamanitra no anatanterantsika n'le alim-bavaka lehibe tonga dia finoana ny resaka ao anatin'io alim-bavaka eo ataovy alleluia mihira amin'ny finoana mivavaka amin'ny finoana mihetsika amin'ny finoana ary mandray zavatra ampinona dikan'izany meomana iorakoraka mandraparain'ny andro zany hoe alina mandra maraina dia miaingainga miaraka amin'ny tompo atsika raha nahita résultat ny apôstôly sy ireo mpanompon'Andriamanitra mpanao alim-bavaka tamin'ny fotoan'andro mba hahita résultat goavana koa ianao amen na ve manomboka amin'ny herin'ny androany milaza amin'ny programme fotsiny aloha misy fotoana tena mangataka amin'ny tompo satria maro aminareo no tena atao zavatra anankiray mbola tsy mivaha ihany ny olana atao hetsika anankiray mbola tsy mivaha ihany ny olana nandalo ny séminaire anankiray ohatra mbola tsy mivaha ihany ny olana dia misy fotoana tena mangataka amin'ny tompo mihitsy hoe tompo inona ny atao dia nahita ny tantaran'i Daniel aho amin'ny Daniel toko 10 mbola tsy vakitsika no baiboly Daniel toko 10 nisy fotoana Daniel nanao fifadikanana 220 andro tsisy amen ozy ngamba sasany ho faty eto ny hafarany ka le eno aloha ka le izy tsy 21 jours na 220 andro mitoy fa isaky ny alakamisy ataovy amen na mafy separe eno nareo ty misy valim-bavaka ngeza be efa nomanin'Andriamanitra ho an'i Daniel fa tonga ny andrina amin'ny Persia nanakana an'le izy fa tao anatin'le 21 jours na le 220 andro niditra tsehatra ny andrina lehibe atsona hoe Mikael ataovy alleluia zany dia io andrina lehibe atsona hoe Mikael io iza moa io Mikael io Jesosy ene io dia io anjeliny lehibe io andrina lehibe io no nanala ny andrina amin'ny Persia dia azony Daniel le valim-bavaka goavana be tonoko amin'ny anaran'i Jesosy famelohan'ny farany taona misy aminareo reo tonga dia mbola tsy hainao akory ny toy mbola tsy hainao akory tsy sahefahinao toy tsy valim-bavaka kelikely tsy valim-bavaka ohatra ny portion kely fa grolo be raha za ianao samborany zany alleluia amen na ve mba mientanentana fisebonaika ihany no mijery fotsiny mandra-patapitry ny taona ina hony friperiere re olona ozy mipivarotra hoe azavarina na fa teto daholo ny olona ny nanino sisy friperie io dia za koa ty ampahery anao
aza mianany, aza varimbariny, raiso ny anjaranao mialohan'ny farantaona. Hey, misy aminareo reo mahazo moto mialohan'ny farantaona, mahazo fiara, mahazo tany, mahazo trano, mahazo promotion. Oh! Alléluia! Isy azo promotion be mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia! Laza zavatra aminao rehefa avy eo fa tsika io re olona tsy miorakoraka fahatany fotsiny a. Tena misy valiny ka izao zavatra ataontsika izao. Tena re any an-danitra kay ny orakoraka ao, re any an-danitra ny amenanao, re any an-danitra ny aleloianao, hitan'Andriamanitra ny fiezanao, ary tsy miafina amin'Andriamanitra ny fahasahinao. Tononiko amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'ity herinandro avy ity, mba torinao ndray ny mandray. Torinao ndray ny mandray. Teneno izy, toriko ndray ny mandray amin'ity herinandro ity hoe. Amen na sa tsy amen sa. Tsy mandainga ny Andriamanitra raha lasana bavy. Isy fidiran'Andriamanitra tsehatra any amin'ny ara-bolanao, isy fidiran'Andriamanitra tsehatra any amin'ny ara-pahasalamanao, isy fidiran'Andriamanitra tsehatra any amin'ny varotra ataonao, isy fidiran'Andriamanitra tsehatra any amin'ny ara-pitiavanao. Alléluia! Amen na ve. Samy tahin'Andriamanitra samy ela velona, fa isy fitahina iraradraraka ato ato e, isy fitahina irotra jotsaka. Amen na sa tsy amen. Mba ho tapitra amin'izay ty ditongotra lavanao ty. Fa mba farafaratsy mandeha moto scooter amin'le 90 cc nareo mivady. Amen na ve. Sarotra amin'Andriamanitra zany finoanao sy ny fahasahinao ny andrasana. Alléluia! Ary ianao zay tany ambony ny fiainanao dia nilatsaka avy any ambany ao anatin'ity 2 mois ty, satria miresaka amin'ity lohevitsy foantsika zany mandritra ny 2 volana. Famerenana amin'ny laoniny sy fidiran'Andriamanitra tsehatra, restauration et intervention divine. Zany hoe ho restauren'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainanao. Zay latsaka any amin'ny farany ambany mba hiakatra. Ny Andriamanitra ao ihany mavita mamerina amin'ny laon'ny fiainanao. Enao botabota taloha fa 35-6 na 40 isak'izay mijery ianao dia fa ataonao zao ny tananao, Andriamanitro. Nakaiza le sandro be taloha tsisy miotsana tsony. Taloha nefa ianao mamafa fitaratra miotsana dolo ny zava-drehetra. Inona mampandiha amin'ny mamao? Tsy mandiva miotsana ny fitahiana rehetra. Zao ianao mamafa fitaratra tsisy miotsana narera, fatratra dolo izy rehetra. Ho averin'Andriamanitra amin'ny laon'ny ny fahasalamanao, ho averin'Andriamanitra amin'ny laon'ny ny tanjakao. Nga tsy hainao le tenin'Andriamanitra hoe ny fahatanoranao dia mody indray tahaka ny an'ny voromahery. Tam'le fotoana tamin'ny heriny dia niteny aho hoe raha sa ianao hisorosolomaso dia mijere. Dia tao anaty olona tao ka efa misy olona tsy mahita raha tsy misolomaso, nalany ny solomaso nefany. Za mijery azy aho manodidina ny 60 ans mahery any, 80 taona mahery any raha le fijeriko an'le renim-pianakaviana. Nalany ny solomasony tonga dia tsy nanao tsony izy. Zao ny teneniny tamiko tamin'ny herinandro iny. Mahiratra pastera! Izy ndray tsy nanao amin'le ohatran'ny film mahiratra aho. Izy tsy nanao zay fa mahiratra pastera ozy izy, tsisy solomaso tsony. Zay mino ny teny nampitondraina anay, andray valiny ianao. Amen na ve. Za raha lasana, za dia efa mampiomana amin'ny foko amin'ny fitahiana grolo be.
za dia efa mampiomanao fokony amin'ny fitahiana amin'ny raradraraka. Teneniny akaikinao ampiomany ny fonao ny amin'ny fitahiana goava ambeka. Ho avy ty raha lasana bavy. Isaka ny farany taona dia kivy ianao hoe ahoana ny akanjony akivy, ahoana ny sao, dia efa miferitsaina dia iny mampahianao andro aman'alina. Mihinam-bary ianao ohatrandray mihinan-katsaka ireny satria miferitsaina ianao. Fa tsy ho problème anao ny akanjo amin'ity farany taona ity. Na firy mianaka nareo na firy mianaka, tsy ho problème amin'ny fitafiana hatramin'ny kiraro. Amen na ve? Ndao iangitsika fa adiny ray ihany no toriteny afahako mampita aminao ny afatra ny tompo raha be indrindra. Salamo fa enina amby dimapolo. Salamo fa enina amby dimapolo dia eo amin'ny andininy faefatra sy ny fahadimy. Salamo fa enina amby dimapolo dia ny andininy faefatra sy ny fahadimy vakiana toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mihaino tsara izay tsy manana baiboly. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko ka tsy mba hatahotra. Aleluia. Vonina toky an'Andriamanitra venao tonga eto. Inona no ataony nofo amiko? Zany hoe tsisy ninninina azo nofo, olombelona nofo atao aminao. Andininy fadimy, manimba ny rarahako manjakariva ireny, ny heviny rehetra dia anisy ratsy ahy ihany. Atreo ahoana ozy izy David izay nanao an'ity salamo ty. Andriamanitra ozy izy no hiderako ny teniny, mahazo matoky ny teny izay omen'Andriamanitra anao ianao androany. Amen na ve? Teneno izy ny Andriamanitra ao tsy mivady bely rano zany. Amafisy kely ny Andriamanitra ao tsy mivadika amin'izay lazainy. Apio farany ny Andriamanitra ao tsy manenina ny amin'ny zavatra miteneniny, fa zay miteneniny aminao dia ho tanterahany, dia ho efainy. Aleluia. Angony ny finoana any anatinao, ino ny teny zay lazain'Andriamanitra aminao, fa tsy maintsy tanteraka io amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ozy izy hoe Andriamanitra no hitokiko, dia ahoana ny toyany? Ka tsy mba hatahotra. Tsisy tokony hatahoranao zany, tsisy tokony hatahoranao zany. Inona ny hatahoranao raha matoky an'Andriamanitra ianao? Ianao zany aza mieritreritra hoe tena sao dia mba lany andro aty amin'ny trois frères aty fotsiny ary sao dia tsy hiva akory ny olako aza miteny an'izany. Fa mba masahi miteny manao hoe Andriamanitra no andehanako any, Andriamanitra no hitokiko, noho izany tsisy hatahorako ny toy any tantara. Inona ny azo ny nofo atao amiko? Ny akamaroanareo reo no pitehan'ny olona ny fiainanao dia ravo. Fa ianao ity, le olona nanapotika dia nieritreritra hoe ravo ianao, fa Andriamanitra anarina anao ary amerina milonina. Mba hivanaka izy hoe fa lalana taiza no hitaninina tonga amin'ny fiainan'ny arina. Nefa raha mitokony ho izy tokony ho potika ny fiainan'iny vehivavy iny, ny fiainan'iny lehilahy iny, raha mitenin'le mpanompo sampy tariananina tary. Ny Andriamanitra ao lehibe no mpanompo sampy. Sa tsy zany ve? Mendrika orakoram-piderana izy. Aleluia. Courage fa tsisy hatahorana ny toy any tantara hoa. Za raha lasana vavy dia zao ihany. Za tsy miankina amin'olombelona hita maso, fa miankina amin'ilay Andriamanitra tsy hitako maso. Ianao za mieritreritra hoe ary pastera efa misy ny fiangonana dia milamina be mihitsy ary pastera dia non 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 non, tsy tompoko, tsy zany, fa Andriamanitra no hitokiko.
Andriamanitra ny tena tompon'ny fahamatsiana ny fiainako sy ny fiainanao. Ataovy aleloia zany. Aza miteny hoe zay va manana ny karama isam-bolana, manana an'le karama efa azo isaky ny le 20 6 dia falifaly ery ianao niny. Za miteny amintsika tsy miankina amin'izany ny fiainanao, miankina amin'Andriamanitra rery ihany ny fiainantsika. Sa tsy zany ve? Zany sa tsy zany? Zay no mahatonga an'Andriamanitra nisy fotoana navela ny ala mihitsy aloha vadinao satria any ny fonao. Ny momba rehetra sery dia ao aminao, very ara-lavitra anao, enao no antom-pisiko sy ny sisa sy ny sisa. Ny lozany iny ray mandeha anao vizana tanteraka. Fa ianao ite raha toky an'Andriamanitra ianao, hiditra tsehatr'Andriamanitra manomboka izao. Tena misy aminareo zao tonga atao anatina ady mahamay mihitsy ny sasany amintsika. Sa tsy zany? Tsy azakazaka ty ianao. Sasany taminareo mbola teto omaly, teto tamin'ny talaty, teto tamin'ny latsinainy, mbola teto koa tamin'ny lahady, teto tamin'ny sabotsy, na tany amin'ny samafa, na tany amin'ny toeram-pivavahana hafa tany. Io ianao mbola tonga teo any alakamisy. Fa inona manosika anao? Satria renao mafy ny adinao. Dia hoy ianao manao hoe Andriamanitra irery ihany afaka mamty olako ty. Dia hoy aho hoe noho ny finoanao hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao ny Andriamanitra ao. Oh, anomboka isy intervention an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Miomana fa rehefa Andriamanitra miditra tsehatra, milama ny tantara ho afako. Milama ho ah, milama mariny. Misy fagagan'olo zao zany. Zay moa nisy fotoana nandeha tamin'ny Fianarantsoa farany teo, dia délégation maromaro zay miaraka amin'ny ankonako. Misy raha lasana ba vitsivitsy niaraka taminay. Dia ny frais azonay nefany tsy mahavita gasoil akory, fa juste sakafo dia lany akoatran'izay jus ny rehetrarehetra eny. Zany hoe tsisy gasoil zany ale miverina avy tamin'ny Fianarantsoa koa, juste sakafo koa no momendry zareo avy any. Gasoil zany tsisy tokotanina. Fa ny dia izao ihany raha lasana bavy, za Jesosy manao ny asanao itory filazany tsara sy amarina séminaire ny nalehako tany. Enao no miantoka anay ale, enao no miantoka anay retour. Dia enao no miaro anay amin'ny dalo, enao no miaro anay amin'ny loza, enao no miaro anay amin'ny ratsy rehetra eny an-dalana eny. Dia nisy rahalahy ray mpianakaviana mahafinaritra be zay mpiara-mivavaka amintsika eto. Dia izy no mitondra fiara, anazy ihany koa ny fiara, satria ny anazy mba malaladalaka zany. Fa magaga dia zao, za moa zany amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anao dia zany teny taminy, teneno azy zay gasoil tokony hifanampiana sy hifanohanana ho fa aza mihafahafa mihitsy raha aman-dreny tena aza mihafahafa ho fa mifanampiana. Dia izay zao ny teneny, aza miasa aloha amin'izany ianao paster. Zany miantoka ny ale, zany miantoka ny retour. Tsy haiko tsony na 4 million lany taona 4 million. Ny any azoko natotona sisa dia tsodrano. Tena tsy adinao ambavaka ianao ray aman-dreny, tsofina rano ianao, bo. Ianao kosa ve mahazo gasoil le retour tsy raraka ny tsodrano? Tsy mahazo ary ianao mbola mandraraka tsodrano ihany koa. Tena ozy Andriamanitra milama mihitsy le fiainana miaraka aminao Jesosy. Teneny ny akaikinao, milama ho ahy io miaraka amin'ny Jesosy. Jereo tsara mihitsy aloha masony fa ny sasany eny olona tena ao anatin'ny fahaverezan-kevitra mihitsy, milama ho ahy io miaraka amin'ny Jesosy. Amen ve? Ny antony resahako amin'izany eny tsy hoe ampangotsoako anao hoe ny andro paster kosa dia tsisy herinandro tsy mananina mihitsy fa dia efa mipoaka foana. Za miniko zao poziko eto ambony pilipilitra zao ve dia tsy mba azo kosa ozy nareo. Mino
mino fahagagana, mino fitahian'Andriamanitra, mino valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Raha mba mino mantsy ianao anio, dia anio ihany ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Raha mba mino ahy ianao anio, dia anio ihany dia izavatra hipoaka. Alleluia. Ato amintsika ato tsy tondroka izy fa tena tahian'Andriamanitra zany olona zany. Isak'izay fotoam-bavaka mandeha eto, indrindrindrindra ny fotoana alakamisy ohatr'izao, dia izao no tenenina. Le teny eo am-bavanareo pastera ozy izy tena teny avy amin'Andriamanitra mihitsy. Fa ny akozy izy zay mivoaka eo tsy amelako fa raisiko. Fa dia ny eo ny re olona tsy lany, ny eo tonga ihany, vao vita amin'ny fotoana eto dia tonga ny olona manatitra voly, tonga ny olona manatitra asa, tonga ny olona manatitra fitahiana, tsy mety tapaka mihitsy. Any ka vao miona aminy ianao, tsy amelany koa raha tsy mahazo. Vao eo zao izy niona taminay, misy pastera vitsivitsy ay, vao eo zao izy niona taminay dia vanala meme fotsiny ho dia mandeha ny asa pastera, dia miroborobo, dia miraradraraka, dia midikidina. Dia alao anareo mba mijoro vavolombelona, dia alao izy nareo ianao ihany no pastera no mitantara azy ozy fa za mantsozy efa be ny olona mitangorona amiko ka sao dia hitombo ray ny olona mitangorona. Ny sasany kosa anie tsy mahay maheno zavatra mihitsy re olona. Izany ajoro vavolombelona teo, inona ny lokon'ny akanjony, manao ballerine. Nga zany ny fanaovana azy. Le teny milatsaka avy ety raisina ho anao, ataovy alleluia. Amen na sa tsy amen. Miasa amin'ny eo miroborobo, miditra daholo ny client, vola miditra. Tena ozy hoe Andriamanitra tsy maty antoko izay manompo anao Jesosy. Rariny raha ny teny raha Salama Martyra manao hoe hitako ny lala tsara ka izorako e. Tsy hiala amin'izao lala tsara izoranao zao venao. Ataovy amainina mafy tsara hoe. Ndao hijery ny tantara Sadraka sy Mesaka ry Abednego tsika dia faranantsika ny afatra. Daniel toko fahatelo dia eo amin'ny andininy fahavalo. Mba mpazava azy dia eo amin'ny andininy fahafito. Vakiko ny tena amin'Antsosy efa haitsika ihany ty tantara ty fa horaisitsika ny lesona mahakasika an'izay rehefa avy eo. Naran-Tsosy no makiko ny teny manao hoe koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra sy ny fanenon'ny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Valia ary ny zava-maneno isan-karazany dia ny akohaka sy ny vavaka tamin'ny sary olona volamena izay efa natsangan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra. Andininy fahavalo. Ary tamin'izay dia nisy Kaldeanina sasany nanantona ka ny ampangany Jiosy. Nisy inona hony? Naninona hony? Ny ampangany Jiosy. Dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe ry mpanjaka ho ela velona mandrakizay anie ianao. Ry mpanjaka ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandre ny fanenon'ny Anjomara, ny Sobaba, ny Lokanga sy ny Samboka, ny Valia sy ny Saimponis sy ny zava-maneno isan-karazany dia kohaka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anaty laforo misy afo mirehatra. Koa misy Jiosy izay nataonao tonihan'ny raharahany Babilôna sy ny fehiny dia Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Ireo lehilahy ireo dia tsy mba mety manaiky ny teninao akory ry mpanjaka. Tsy manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana ny Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe mofanahininareo vary Sadraka sy Mesaka ry Abednego no tsy nanomponareo ny Andriamanitra na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny feon'ny Anjomara, Sobaba, ny Lokanga, ny Samboka, ny Valia, ny Saimponis, ny zava-maneno isan-karazany ka miakohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia ho tsara zany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao amin'ny laforo misy afo mirehatra ary iza moa zany Andriamanitra avonjy ianareo amin'ny tanako zany.
tena mamaly sadraka sy misaka Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra zany. Indro ny Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ô. Ary na dia tsy izany azy aoka ho fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra dia tsy ho tomponay ary sary olona volamena zay efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Tsy tokony izany ny amenanao fa mbola tokony hisy mafy noho izany. Alleluia. O Davida manao hoe Andriamanitra no itokiko ka dia tsy atahotra. Tsisy atahorana antoy amin'ny tantara raha miaraka amin'Andriamanitra ianao. Misy aminareo hatramin'ny vavahanao taty nivadika taminao ny tontonanao, vadika taminao ny tantinanao, vadika taminao hatramin'ny cousin hatramin'ny lova tokony ho azonao ny giazany zareo satria nolazay ny famakaty amin'ny sekta hony ianao. Misy an'izany eo fa mody mangingina fotsiny. Zay miona aminay ary pastera le fianakavinany ohatrany lasa milamila vaniny daholo amin'izao hoe hatramin'ny vavahanay. Hitanareo ny antony reny tsy tia ny devoly amin'ny rosolalina ianao dia alefa ny daolo ny mpanan-kivy rehetra. Io tadidio ty ny olona tsy ampivavaka ataony devoly fitaovana. Zany ene le olona mahatonga antsika miditra ao anaty vavaka sy fadikaniny. Izany dia te hampijaly eo mandritra ny 2 alakamisy 2 andro dia hivavaka sy hifady ihany. Fa tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zay vonina tenitolona mambavaka tahaka nandreseny Sadraka Mesaka ry Abednego no andresenao ny adinao. Allo hiala zay hiala. Eno ity allo anenjika zay anenjika fa hoy aho hoe tohizo ny dianao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Allo anaratsy zay anaratsy fa zay zao efa naratsiana talohanao fa arakaraky ny anaratsiny no vao maika mampetipety fiainana. Izy amin'io manondromolo inona koa zavaka aleluia aleluia sekta. Izy manaratsy, izy manao ny zavatra rehetra sy ny fanaratsiana sy ny fanampitehana, ny fansorapotaka, ny fanalambaraka rehetrarehetra fa ianao ato miatahin'Andriamanitra, ianao ato miatahin'Andriamanitra. Dia mbola mampitehiran'le hira ihany hoe tsisy atahorany intsony ny fiainanao hiakatrambony ny hoavinao rehetra dia assuré. Allo ibotsonorina zay ibotsonorina. Allo lavamolotra zay ho lavamolotra. Zay tsy maintsy manompo ny Andriamanitra ay. Zay tsy hivavaka amin'ny Andriamanitra izy fa le Andriamanitra lanjalanja ihany nenay. Oh alleluia. Io ihany nenay mavita amin'ny fiainanay, io ihany nenay ny anteranay, io ihany nenay ny vavahanay e. Sy namanay manao amen e. Alleluia. Raha tsy nanompo an'io zay tsy nahazo fiara, raha tsy nanompo an'io zay tsy nahazo vady. Eno ity misy olona rere olona tsy mety mahita an'izany zavatra teneniko zany. Aiza misy vady eto Madagasikara, aiza misy vady, aiza misy vady, aiza misy vady. Zany nandeha vavaka teny Amoron-Dranomasina indray andro dia tamy avy any misy rahalahy anankiray dia mandehandeha rany lalana. Ahoana Ramse? Ahoana ina vaovao? Fa maninona ty Ramse? Sao dia mba mitovy ny diantsika sy Ramse? Zaho mivavaka lehalehako aty manompo an'Andriamanitra mivavaka ety Amoron-Dranomasina jery ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ary ianao mba inona ny alehanao aty? Jery taola tezana pastera, jery taola tezana Amoron-Dranomasina. Ahita raha ianao, ahita taola tezana hafahafa ianao eny Amoron-Dranomasina eny fa raha hitady aty be dehibe. Tena akaikinao raha hitady aty be dehibe hoe tsy any amin'ny boîte de nuit fa tonga dia azo ianao, fa tonga dia vehivavy karateka.
dia mpanao karaté kung fu voaraikitra ny ato dia efa danseny ianao nga izy miraharaha hoe vehivavy okarema tena misy eny zany zavatra tantareko aminareo zany tonga dia danseny le vehivavy le lehilahy toraka san'iny le lehilahy okare série oka tonga dia azony mahosisiny tsy haiko inona reny le sisisy tsy haiko fa za koa tsy nanao za eno tsara ty zay ilainao misy an'izany atao am' Jesosy teneno izy zay ilainao misy aty aty am' Jesosy ny resaka fa tsy aty am' pastera sao dia tsy mahazo resaka tsara tsika ao am' Jesosy ao aminy ao misy fiadanana ao aminy ao aminy ao aminy ao tena alleluia zay ilainao misy ao am' Jesosy enina raha ty dirany devolo Nebokadnezara teto asa zay inspiration niditra atao amin'ny tao inspiration diabolika dia io natonga azy nanangana sary olona volamena ngeza be dia zao nitaotsainy hoe zay rehetra fokom-pirenena sy karazana firenena babo eto ambanin'ny fiadidiko dia mekoaka amin'io Andriamanitra namboariko io ao anatin'io firenena rehetrarehetra io nevany misy efatra amin'ny rahalahy fa Daniel tsy haiko nataiza tamin'io fotoana io fa 3 amin'ny rahalahy teo misy 3 amin'ny rahalahy zay voafantana tao anatin'ireo firenena samy hafa fitenireo ho toniany raharaha amin'ny Babilôna zany hoe ho tonga mpanolotsaina ho tonga olona manana andraikitra ao anatin'ny fanjakany Nebokadnezara zany hoe fa mba nisandratra kely aloha izy 3 amin'ny rahalahy niditra avy any ray ny hevi-dratsy ny devoly zany le vakitsika teo misy karazana olona ampiasain'ny devoly zay mikasa anisy ratsy anao foana anapodika anao foana anrava anao foana fa zay fanravana kendreny anravananao ho avadika Andriamanitra ho fisanratana amen na ve tsika aza mitomany amin'ny olona manisy ratsy atsika zany efa miteneniko teto vao mainka aminana koba aina banane koba aina fraise mihinana koba tsy haiko 10 minitra iny ampangotrahana dia efa azo hohanina raha tsy ampy sase ray pio sase ray indray avy aloha anenjika zay anenjika any aza miasa loha amin'izany enao mahalala hoe inona ny joronao enao mahalala hoe joro amin'ny fahamarinana venao manao zay tsara eo anantsehan'Andriamanitra venao alao iresaka zay iresaka anaratsy toizony die avy reny zao teny zao zay Andriamanitra tsy vadika aminao anompo anao foana zay tsy akohaka amin'ny Andriamanitra afo zay alleluia amen dia noho tsara ty tena tsona mpitendry zava-maneno rehetra pitsoka sodina ireo karazana zava-maneno tam'izany tsisy batery fa sobaba zany nisy symphony sy ireo karazana zava-maneno tamin'izany fotoana zany lokanga vali symphony sy ireo karazana kiritsaritsana rehetrarehetra zany dia natsona dolo mpitendry zava-maneno rehetra dia nikabary zany nipikabary hoe zao ny tenin'ny mpanjaka ry fokom-pirenena sy ry samy hafa fiteny rehetra amin'ny fotoana maneno zava-maneno maneno ny feon-java-maneno atao ambadika ato dia mekohaka amin'ny Andriamanitra nataon'ny mpanjaka dolo tsika rehetrarehetra fa ozy izy 3 amin'ny rahalahy zavatra namboarina io natao tanana io sary vongana io na dia volamena ary zao ihany nitaotsain'izy 3 amin'ny rahalahy ninona tambiny
ninninona valy ny fijoroantsika amin'ny fahamarinana velantsika Andriamanitra niditra tsehatra iaro atsika. Ataovy aleloia. Andriamanitra hiditra tsehatra iaro anao amin'ny adinao enao mandalo ady mamay mandalo fisedjana mivaivay tena renao mihitsy any anaty ady mamay mihitsy ianao latsaka katerena tanteraka hiditra tsehatra ao anatin'ny olanao io Andriamanitra. Tsy mahafaly anao ve zany? Hiditra tsehatra amin'ny olanao io Andriamanitra, amin'ny adinao io, amin'ny fitsapana mama io. Aleluia. Vavaka tsika androany ary mety tsy mahazatra anao no mivavaka miantsoantso eo pandoliana ho ataotsika lizy rehefa avy eo. Ataovy aleloia zany. Pare sa tsy pare? Aleluia. Ina zava-misy naneno arany zava-maneno zao no tenen'ny mpanjaka, zao no tenen'ny mpikabary. Zay tsy mekohaka eo anoloan'ny Andriamanitra zay nataon'ny mpanjaka de ho atsipy any anaty laforme rehatrafo. Enjany zany. Tsy hoe ho atsipy any anaty farihy de milomanao izy mandra-parivan'ny andro, fa ao anaty laforo. Tsy afo kelikely zany laforo zany tompoko.